Tsy haiko ny tena itenenana anazy hoe misy mahatsara anazy foana moa zany malagasy e, fa tiako resahana eo amin'ny lafin'ny fifandraisana iraisam-pirenena indrindraindrindra ny fifandraisan'ny États-Unis sy Madagasikara satria nahoana te hiresaka zavatra anankiray zay nitranga tato ato zany am'resaka fifindramonina ty États-Unis. Tamin'ny mandat voalohany ity filoham-pirenena ty États-Unis ty de nandrara firenena maro izy tsy hiditra ny États-Unis. De ty mandat faharoa ty vao nanomboka ty mandat faharoa ty de nandrara firenena tena hoe betsaka nohony tamin'le mandat voalohany no nirarahany tsy hiditra ty États-Unis zany satria hoe firenena miady ry zareo sy ny sisa de mety hanohitohina ny fiandrianam-pirenena sy ny sécurité aty États-Unis zany. De vao tsy ela akory ngambany vao tsy ampy roa andro zay de namoaka fanambarana indray zareo hoe andrara firenena maro indray zareo tsy hiditra ty États-Unis nohony hoe indrindraindrindra de ireo olona sy ireo firenena misy ady zany sy hoe firenena mahantra ozy izy zareo zany. De efa natahotra daholo ny olona satria Madagasikara ao anatin'ny firenena mahantra fa namoaka fanambarana zareo de tao anatin'io fanambarana io niteny izy hoe niteny zany fanjakana hoe ireo firenena nirarana taloha zany de mbola voarara ihany. Misy karazan-droa mantsy le fandrarana hoe rarana tanteraka mihitsiny de misy hoe rarana amin'ny apahany zany misy karazana visa zany mbola afaka miditra ihany avy amin'le firenena. De Madagasikara moa tsy tao anatiny foana zany zay le teneniko hoe tena misy mahatsara anazy ihany aloha zany ny hoe mahagasy anao zany aty États-Unis. Fa inona no tiako hisintomana ny saintsika, ireo firenena taloha le voarara de hoe firenena miady sy ny sisa fa ty de hoe firenena mahantra ny ankabetsahany sady firenena miady ihany koa zany. De ny tena nanitikitika ny saiko de ny ankabetsahany tena hoe ny ankabetsahany de firenena avy any Afrika. De gaga de ny vakiako hatram'voalohany hatramin'ny farany tsy tao Madagasikara. De rehefa tena nodinihako le izy hoe inona marina zany ny fepetra nijereny zareo na ny critère nijerevany zareo reto firenena reto tsy tokony miditra aty États-Unis aty. Eo ihany le hoe miady sy eo ihany le hoe firenena mahantra fa misy kategoriana visa tena tsindriany zareo tao. Ny ankabetsahan'ireo firenena any Afrika reo ohatran'ny hoe Côte d'Ivoire ao anatiny Nigeria ao anatiny Zambia ao anatiny Zimbabwe Sierra Leone Congo Burundi Guinée Équatoriale reny ao anatiny daholo satria nahoana nazavainy zareo tao fa reo firenena reo ankoatran'ny firenena hafa avy any Azia Laos ohatrany reo firenena reo sy izy de manao ny antsoina hoe overstay zany amin'ny resaka visa. De le sokajina visa le sokajina visa le mandeha manao tourista sy sokajina visa mianatra indrindraindrindra ny exchange student zany. De le overstay zany de hoe rehefa lany ny visa anao de tokony mody ianao nefa ianao nijanona taty zany zany hoe lasa tsy manana statut zany ianao. De ny pourcentage Madagasikara ngambany mety mbola tsy mihoatra an'lay atsekeny zareo zany. De ny teny koa zareo hoe ho sarotra de ho sarotra ny fangalana ny reo visa reo amin'ny sokajin'ireo visa reo. De zay ny tena afatra androany ho antsika malagasy izay mivezivezy aty États-Unis amin'ny alalana visa zany. Miomana tsara fa ho sarotra ny dinidinikana visa ao amin'ny ambasady ao raha ohatra ka touriste ny andehananao aty États-Unis. Raha ohatra koa ka hianatra no andehananao aty satria zay zany zao no ataon'jareo anton'asa am'izao zany mandrim-piainan'ny olona manao an'izay overstay zay. Zay fa de
Mila malitsika amin'ity resaka visa mankaty États-Unis ity e. Amin'ny manaraka indray ary. Maso to.